ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fahalalaba antsika rehetra ry avako malala tratra ity alarobia 20 ny volana septambra ity. Ny mofinaina antsika anio dia ny taratasy nosoratan'i Paoly ho an'ny Titosy. Titosy toko voalohany 5:5-7. Titosy toko voalohany 5:5-7. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izaho no namelako anao tany Kreta, dia ny andaminanao izay mbola tsy tanteraka sy anendrenao olona amin'ny isan-tanàna. Araka ny nandidiko anao, raha misy tsy manatsiny dia lehilahy manambady tokana manana zanaka-mino izay tsy mbola hampangaina ho nanara-po amin'ny ratsy na ho matitra. Fa ny mpitandrina dia tsy maintsy ho tsy manatsiny, fa mpitandrina an'Andriamanitra, tsy mitompy teny fantratra, tsy mora tezitra, tsy mpimamy lianady, tsy mpikapoka, tsy tia harena maloto, fa mampiatrany vahiny, tiany tsara, mahony tena marina, masina mahompo, tanamafy ny teny marina araka ny efa nampianarina, mba haizany hananatra ny fampianarana tsy misy kilema sady andresy lahatra ny mpanohitra. Ray masino, manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny andininy voalohany driavako, tapany voalohany hoentina mampaherenao tenin'ny apôstôly 4 izay nampitondraina azy ny nomenany nampitondrainy Paoly an'i Titosy. Izaho no namelako anao tany Kreta. Izaho no namelako anao tany Kreta. Mpiara-dalana moa Paoly sy Titosy, zany ara-panahy Titosy, marina fa tsy dia voaresaka mihitsy, tsy voatonona mihitsy ny anarana hoe Titosy na indray mandeha azy ao amin'ny asan'ny apôstôly. Tsy tahaka ny hoe Timoty na Barnabasy na Silasy ohatrany mpiara-miasa tamin'i Paoly, fa Titosy tsy mba voatonona mihitsy tamin'ny fitantaran'ny Liokas ao amin'ny asan'ny apôstôly, fa aty amin'ny epistily nosoratana ho an'ny Galatiana sy ny epistily ho an'ny Korintiana no ahitana ny anaran'ny Titosy, izay toy ny mpiara-dalana tamin'i Paoly ary miaraka taminy nitory ny filazantsara namakilay. Ary lazaina hoe tamin'ireny dian'ny apôstôly Paoly reny no nametrahany an'ny Titosy tao Kreta. Ny manamarika an'i Titosy dia jentilisa niova kristianina, tsy tahaka ny Timoty akory. Jentilisa niova kristianina ny Titosy, ary izy dia isan'ireo izay noteren'ny jiosy kristianina ho forana arak'ilay fionam-betany Jerosalema aty amin'ny asan'ny apôstôly 20. Tsy nitenen'ny Paoly ny anarany, fa natao fotsiny ny sasany ny apôstôly Paoly amin'ny Korintiana 20 io, ka everina fa Titosy dia anankiray amin'ireo izay noterena na teren'le jiosy kristianina zany le église judéo-chrétienne hoe tokony ho forana koa Titosy, fa i Paoly moa tsy nanaiky hatramin'ny farany. Dia eto ary dia hoy Paoly mantsy Titosy zanany ara-panahy, navelako tany Kreta ianao, misy antony ny antony namelako anao, misy dikany ny antony namelako anao tany Kreta. Ary afatra ho an'ny kristianina rehetra zany riavako malala, inona no antony namelan'ny tompo antsika ohatra ao amin'ny toerana misy antsika ity? Anao inona moa ny antony namelan'ny tompo mpitandrina eo amin'ny toerana anankiray? Misy dika zany ny fanendrena riavako malala. Paoly eto no manendry an'ny Titosy. Izy manao hoe misy dikany mahatony tendreko sy navelako tao Kreta ianao. Ny ataontsika hoe toetra mampiavaka ny Titosy hoe jentilisa niova kristianina ihany izy, fa
matanjaka kokoa ty tosy raha oharina am'ty motsy ty moty somary marefirefo ara-pahasalamana fa ity tosy somary matanjaka kokoa ary izay fahatanjahana ara-tsaina ara-panahy ara-batan'ity tosy zay no antony namelan'ny Paoly azy tany Kreta. Eo amin'ny lafiny ataontsika hoe fanendrena ny avako malala dia isan'ny ataontsika hoe fahendren'ny rafitra fahendren'ny mpanompon'Andriamanitra izay mandamina ny raharaha ny mahay ny mangataka ny fitarihan'ny fanamasina sy ny fahazavan-tsain'ny fanamasina ahafantatra hoe iza ny tokony avelan'ny Kreta, iza ny tokony irahana ny Korinto, iza ny tokony irahana any Galatia sy ny hafa rehetra. Ka ny anjara fanompony'ity tosy eto dia Kreta. Kreta fantatsika fa araka ny teneny apôstôly Paoly io mivokatra ilay nisy poety sady filôzofy anankiray antsoina hoe Epiménide. Epiménide dia any amin'ny taonjato fahaenina alohan'i Jesosy Kristy ihany no nataontsika hoe nahafantarana azy. Dia Epiménide no niteny avy amin'ny tenin'ny Epiménide io le teny hoe biby ratsy sady tendakanina ny Kretanina. Dia izay no antony namelana anao tany. Zany hoe milaza Epiménide dia avy amin'ny tonkalon'ny Epiménide io sy ny lojika ny Epiménide mihitsy. Misy lojika ny Epiménide zay manao hoe satria ka avy any Kreta ny fiavian'ny Epiménide dia manao hoe ny Kretanina dia mpandainga, za Epiménide dia Kretanina, noho izany dia mpandainga. Dia misy toy ny lavalava zay ary namena antsony hoe lojika ny Epiménide izay betsaka mbola nanohy fa nadihadiana azy moa teorina. Toy ny milaza koa nefa zany fa tena avaram-pianarany Paoly tena nahafantatra tsara ny filôzofia grika satria Epiménide marina fa filôzofy nalaza fa na izany raha tsy ny olona rehetra analany Epiménide fa i Paoly dia isa nahalala tsara ahafantarany lazana fa olona tia fianarana be sy tia vaky boky Paoly. Zay eo ihany fotsiny manao hoe ny tany Kreta zany dia ny toetra rahana ny zavatra ny fiarahamonina metrahana nyity tosy dia fiarahamonina izay ataontsika hoe tsy mivavaka, masika, be filana ary nisy matoa-teny aza moa hoe crétisé ny teny frantsay dia tena manao hoe mandainga ny dikany, tena milaza fa mandainga. Zany dia tena fiainan'ny raha tarafina amin'ny soratry Paoly dia sy ity ataontsika hoe filôzofia ny Epiménide ity dia fiarahamonina izay masika enjana ny fiarahamoniny tany Kreta. Tao anatin'izany no nametrahana an'ity tosy. Iny rehefa ko malala ho itsika no ataontsika hoe afatra ho an'ity tosy ary manoloana an'izany. Inona ny tokony ataontsika manoloana ny fiarahamonina izay mety ho tahaka ny tany Kreta? Biby ratsy, be filana, masika, mpandainga sy ny sisa rehetra. Navela tamin'izany ny mpitony filazantsara. Matoa navela tamin'izany matoa io misy dikany no antony namelana anao tao dia tokony atsiaro hoe matoa navela tao anao dia vitanao ilay zavatra. Matoa navelan'ny Paoly tao ty tosy fa tsy Timoty navelany tao na Silasy na Jaona na Marka dia satria fantany fa vitany ty tosy, fantany tsara ty tosy. Dia misy asa vitsivitsy rehetra rehefa ko malala fomba fiasa izay tokony ataon'ny ataontsika hoe ny mpitandrina, ny diakona, ny fiangonana manoloana ny fiarahamonina izay mety ho sanatry tahaka ny tany Kreta. Namelako anao tany Kreta ozy dia ity ny andaminanao izay mbola tsy tanteraka ka hanendrenao l'olona amin'ny isa-tanàna. Voalohany indrindra rehefa ko malala dia izao ny mpitoro ny filazantsara na ny fiangonana zany na ny mpitandrina na ny diakona dia manamarika azy ny ataontsika hoe ny fandaminana ny asa manompoka eo amin'ny fanendrena tompon'andraikitra. Tsy misy asa milamina zany ndray avako raha tsisy tompon'andraikitra. Misy fomba ataontsika miteny hoe misotra masina hoe ny fahaiza mandamina no entinao miady. Ary dia izay mihitsy no ampiarin'ny Paoly eto havako ny hoe anankiray izay fomba fiasan'ny fiangonana ny fiasana ao anatiny antsoina hoe filaminana.
alohan'ny anomboana ny asa rehetra dia zava-dehibe ny metrahana ny rafitra ary zay ny dika ny rafitra dia afaka malala eo ny rafitra ao anatin'ny fitandremana ao anatin'ny fiangono ao anatin'ny sotapartany amin'ny sehatra maro samihafa dia ho amin'izay ataontsika hoe ilamina ny asa zay ahatonga ny asa ilamina sy ho voatsinjara araka ny fanomezam-pahasoavany tsirairay ny rafim-piangonana ny avako malala dia fiasana eo am-pelantanany filazantsara zany hoe ny rafim-piangonana na ny rafitra na ny fandaminana asa dia tena hoe fitaovana mba hahatonga ilay filazantsara hipaka sy hanova ny vahoaka mponina tany Kreta ary hanova ilay fiarahamonina raha tsy mazava tsara ny lamina asa ny finjarana ny asa ny finjarana ny raikitra inona ny ataony inona iza ny manao inona sy ny sisa rehetra dia tsy mety mifanitsaka ny asa ary tsy mahasoa zany fikotranana zany eo zany apôstôly Paoly rehefa malala dia mampianatra antsika fiangonana ankehitriny manao hoe ny zavatra alohany amin'izany antsoiny hoe fitezam-panahy amin'ny antsoiny hoe fiangonana amin'ny antsoiny hoe fiangonana miasa eo anivon'ny fiarahamonina amin'izany hoe fiangonana miasa ny fitorina filazantsara zany dia masonao fomba fiasanao voalohany rera dia ataovy izay ilaminany raharaha ka manendre tompon'andraikitra amin'ny asa eto moa dia hoy ny filazan'ny apôstôly manao hoe amin'ny manendre olona isa-tanàna ny olona dia mety hoe pastera zany io no azo atikaina zany amin'izao andro antsika izao mety hoe presbitera koa na lo eveka koa fa zany hoe asy tompon'andraikitra misy tanàna lehibe ihany Kreta 100 kilometatra teo ny halavany zany tanàna zany dia lavabe zany ilay somary lavalava izy dia asio misy tanàna be dehibe zany sady somary be tendrombohitra izy dia hoy Paoly amin'ny Titios manao hoe ny tanjontsika dia ny ahatonga ny Kreta ray manontolo ho kristianina tsy misy hafa ohatra hoe viny antsika eto Madagasikara hoe vontono sy filazantsara ny nosy Madagasikara tsy misy hafan'izany mihitsy ny vinan'ny apôstôly eto vinan'ny Paoly zany hoe tonga kristianina ny kretanina rehetra dia inona ny atao miasa ao anatin'ny filaminana ary mametra tompon'andraikitra isa-tanàna fantatrao daholo ny tanàna rehetra dia mametra mpitandrina na mametra katekista na mametra olona na mametra evangelista amin'ny isa-tanàna mazava be mantsy ny asan'ny olona tamin'izany fotoana zany io teneniny io ny hoe ny olona dia mitoetra aloha zany io fa zao ny olona dia afaka mampianatra araka ny tenenin'ny Paoly tamin'ny Timoty hoe manendre olona mahatoky dia afaka mampianatra izay zavatra nampianarinao azy ny tena ataontsika hoe anjara vanim-pon'ny olona dia izay lafy ny ara-pitezam-panahy miazona ny fahadiovan'ny fampianarana sy ny fitoriana filazantsara zay Titsika manao hoe amin'ity zany Paoly dia namela ny Titosy mba andamina ny raharaha sy hanery tompon'andraikitra tsisy heviny ny fitoriana filazantsara tsy misy filaminana ary tsy misy tompon'andraikitra fa ny faharoa dia izy manao hoe ny asa ataonao faharoa koa dia hitantsika amin'ny toko faharoa andininy voalohany adidinao ny mampianatra manofana zany rehefa voapetra koa daholo ny olona rehetra isa-tanàna hofany izy ireo no ampianatra ampita amin'ny kretanina ny fampianarana tsy misy klema zany hoe ianao zany dia ho mpampianatra ny mpampianatra ianao zany dia ho mpanofana ny mpanofana rehefa fantatrao ny toetra n'ilay olona aloha ny voalohany fantatrao zany ny toetra n'ilay olona fantatrao ny olona metrahana azy miainga amin'inona miainga amin'ny toetrany aloha ilay fifantenanao azy manahoana ny toetran'ilay olona apetraka ao dia rehefa azonao tsara ilay toetra azonao tsara zany hoe avita izy dia ho fano izy ka ny fampianarana tsy misy klema no ampianarinao azy mba hoentiny ampianarina koa amin'ny kretanina zay sady mpandainga ny biby ratsy ny tendakanina dia izao tsy ianao no ampianatra azy ireny mivantana fa izao mampianary ianao manofana ianao dia izao amin'ny lalan'ny fampianarana tsy misy klema zava-dehibe rehefa ko malala hoe fampianarana tsy misy klema manoloana ny ataontsika hoe ny faharavan'ny fiarahamonina na ny ataontsika hoe ny fiarahamonina tsy misy moraly dia tsy misy atsy amin'ny lalan'ny fampianarana ihany
zava-dehibe ny anjaratoerany fampianarana ny filazantsara. Ny filazantsara avako malala dia fitaovana iray zay omeny Jesosy atsika tonga atsika afantatra ny fiainana, afantatra atsika n'Andriamanitra, nefa afantatra atsika ko afany atsika miaina eto amin'izao tontolo izao anatin'ny fitiavana. Fa ny fahatelo avako malala dia hoy Paoly manao hoe ny zavatra fahatelo ampianarinao dia zao koa, aza miafiafy mihitsy ianao amin'ny fahefana ampelantananao fa tezao ny olona mba hanaiky ny mpanapaka sy ny manam-pahefana ary hano ny mpitondra azy. Titosy 4:7. Zany hoe rehefa azo ny tsara ny rehefa avy manofana azy ireo zany ianao, manindry olona ianao dia hofaninao reo ahafantatra tsara ny sitrapon'Andriamanitra, ny filazantsara, dia tezao koa izy olo ny fiarahamonina. Tezao koa izy olo ny fiarahamonina fa tsy hoe olo mpiangonana ihany. Misy ny antsoina hoe ecclésiocentrisme. Zany hoe antsoina hoe fampianarana ecclésiocentrisme izay nanako teo amin'ny vanim-potoana ataontsika hoe moyen âge, dia ny hoe tezaina ny olona olo mpiangonana ihany, hoe ataovy zava-dehibe ihany hoe olo mpiangonana izy, fa rehefa mahafantatra ny filazantsara izy, ampiasainy ny fiangonana izy, mahafoy ao anatin'ny fiangonana izy sy ny sisa rehetra. Fa tsy zay ihany raha miasa ao anatina fiarahamonina zay tena ataontsika hoe simba isika rehavako malala, dia izao tsy mahomby ny antsoina hoe fampianarana ecclésiocentrisme na ny ecclésiocentriste, tsy mahomby. Fa tsy maintsy sokafana ny olona hitodika koa amin'ny fiarahamonina. Zany hoe ny apôstôly dia manazava tsara amin'ny Titosy manao hoe ampianariko tsara izy aloha masaky ny filazantsara, ataovy mandray tsara amin'ny fampianarana tsisy klemy izy, fantatrao fa manana fahamendrehana raha mpitondratena izy, mba ho tsisy kianina mihitsy ny fitondratena. Dia izao sokafy ny sainy ahatsiaro fa zava-dehibe koa ny fiarahamonina. Tsy hoe ianao Titosy ihany no ajaina, tsy hoe ao anaty fiangonana izy dia ao dia miaina tsara ao dia manompo ao dia mankatoa ao dia zay, fa tezao mihitsy koa izy olo ny fiarahamonina. Ataontsika hoe ho citoyen manaja ny mpitondra azy, ary izy manao hoe ho vonona ho amin'ny asa tsara rehetra. Ilay asa tsara rehetra dia tsy lay hoe asan'ny filazantsara ihany, fa tena lay hoe asa atao anatin'ny fiarahamonina. Rehefa malala everitsika ho zava-dehibe mihitsy, ndray mantsy ny kristianina rehefa malala ny tanjona dia hoe rehefa kristianina mazoto mafana fo ao anatin'ny fiangonana dia tsy voajery ny fiarahamonina. Rehefa malala asan'ny fiangonana mihitsy eto, raha ny afatra Paoly amin'ny Titosy, tena asan'ny fiangonana mihitsy ny manefy olona ho tompona andraikitra ao anivon'ny fiarahamonina, manefy olom-pirenena vanona, manaja ny fiarahamonina, manao asa soa, mpandefitra fa tsy olona mpiadina, linadina, mananganady anatin'ny fiarahamonina any, fa olona mandefitra, olona mahay mitondra tena tsara. Zay vao afaka mandresy lahatra, zay vao afaka mahova ny kretanina. Rehefa malala zava-dehibe azy zay zavatra telo izay antony namelana ny Titosy tao Kreta: ny andaminana sy ny anendrena mpiara-miasa, ny fampianarana azy ireo ary olo ny filazantsara, ary ny famporosiana azy ireo mba olo ny fiarahamonina sy olo kendry ao amin'ny fiarahamonina amin'ny fitondratena tsara rehetra. Ingany rehefa malala ho takatry ny kristianina rehetra zany fomba fiasan'ny Paoly zany, hoe tsy kristianina mieritreritra fa ho an'ny tenany ihany, na hoe maha-kristianina dia ny andro alahady ihany, na ao anaty fiangonana ihany, na koa tonga dia any amin'ny fiarahamonina fa tsy mandalo filazantsara, fa ny asantsika fiangonana rehefa malala dia ity: mandray mitaona ny olona handray ny filazantsara ary ho vavolombelona zany ao amin'ny fiarahamonina. Hivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay fa azonay ny teninao noho ny famindramponao sy fahazavan'ny fanahinao masina. Mamela anay eto amin'izao tontolo izao ianao, ary efa nanafatra anay fa zanak'ondro eo ampovoan'ny ambodia zahay. Tsy afaka manao ny fomba ny ambodia zahay, fa ny fomba ny zanak'ondro ihany.
dia ianao Andriamanitra izay fahalemem-panahy sy fitiavana ka namelana eto amin'izao tontolo izao hijoro vavolombelona dia efa nanomehery anay ny fanahinao masina, nanomehery anay tamin'ny lalan'i Jesosy zanakao, ko mampianarana ay Tompo anana filaminam-piainana, anana filaminan'asa, anana filaminam-panahy. Dia mampianarana ay fiangonana, mampianarana ay mpino ahifidy ho mpiara-miasa mahatoky ary homendrika amin'izany asa menao anay izany. Tao izay fiangonana hanao zava-dehibe ny fitorian'ny filazantsara, ary tao izay fiangonana hitaona izay nandray ny filazantsara ho vavolombelona ao amin'ny fiarahamonina. Tompo, sotranao izay efa mahatoky ny fiangonanao ianao ka mametraka azy ho vavolombelona eto amin'ny tanindrazanay. Dia taio ny fiangonanao hizara amin'ny fampianarana tsy misy kilema, taio ny fiangonanao ho ilain'ny fiarahamonina amin'ny fanabeazana, ilainao Andriamanitra amin'ny famolavolana olom-pirenena mendrika, ka tonga izao nosina izao izay nomenao anay ho kristianina, ho mpino anao Andriamanitra ray zanaka fanamasina. Dia mampahirezany kristianina tsirairay avy fa izy ireny no Titosy, ny mpino tsirairay avy no Titosy, isa tanàna, isa tokantrano, isa mpianakaviana, ka izara ny teny tsy misy kilema ary ho vavolombelona any amin'ny fiarahamonina misy azy. Misaotra Jesosy. Amen.